Elia era manokana ny tata malagasy apa Elia koa miarava manokana ny Yahosoa amin'izao fandaharana izao. Voalohany indrindra aloha zany dia manome ihany koa ny hatsarana amin'ireo zanak'Andriamanitra miendrika rehetra, ho an'ireo izay resy lahatra, ho an'ireo izay efa tena mihazakazaka, ho an'ireo izay efa nandroso niditra amin'izao fanjakana masina izao. Aina izao atahotsika rehetra amin'izao zandritra rehetra zany. Fotoana iarahantsika indray ny amin'ny télé-réalité mikasika ny amin'ny hoe toe-draharaha maneran-tany. Fa misy inona eto amin'ity tany ity no hoe resana ny toe-draharaha maneran-tany. Misy teny tanterahana eto ary izay teny tanterahana izay zao ampianarina antsika zao. Efa ho an'izay mahafantatra moa dia efa namafisana fa ho an'ilay tsy mahala moa zany dia maiza miaina. Ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Iranianina no resantsika voalohany eny, satria namoaka fanambarana ny Rosiana. Dia ny président Poutine ny Rosiana moa zany dia laza fa hoe tena miaraka direct amin'ny raha izy amin'ity olana nampifandonana ny Israelianina sy ny Iranianina ity. Ohatra moa zany nareo zany tsy mahafantatra an'ilay espoir eto mba misy mifandona reo, dia tena efa mifandona reo ary miandry valifatin'ny Israelianina moa zany ny Iranianina zao, satria Iranianina no tifitra valam-pomanga anaty na misy ilany zareo. Da tonga ny Iranianina ny tifitra misy ilany zareo satria vonoan'ny Israelianina ilay mpitarika ny hery fanomezana Israelianina tao Liban. Dia mpitarika eto izay antsoina amin'ny anarana hoe Hezbollah. Reo zany ny mpanohitra ny tarika Israelianina izay mipetraka ao amin'ny fatrany Liban zareo, ary mivonon zareo ilay mpitarika an'io Hezbollah io Nasana Nasrallah zay. Zay zany dia nivonon zareo dia tezitra be ny Iranianina ditra dia nitifitra bomba ny Israel. Ka ny tompony fitsikilovana Mossad moa tena nitoferiny zareo tamin'izay dia ny piste de décollage sy atterrissage-njareo amin'ny aéroplane araka ny zava-misy dia ohatrany hoe napotika aéroplane 20 mahery F-35 sy F-16 ohatran'izay vao eniko farana tsy haiko tsara. Dia tezitra amin'io moa zany ny Amerikanina sy ny Israelianina dia diady hanafika ny Iranianina. Dia zany ny sary misy zany zay raha miakapobeny ny sary hita maso farany. Izany hoe ny Israelianina dia miaraka mafy dia mafy amin'ny Amerikanina. Inona ny antony aloha? Zay aloha jerevantsika. Eo maninona ny Amerikanina no miaro be ny Israelianina ary maninona ny Israelianina no tafaraka be amin'ny Amerikanina? Teny dadako zany, teny dadany Elia zany teny io anarana io, teny io, teny io anarana io. Fa inona ilay teny dadany Elia? Zao ny teny dadany Elia. Tsy mivalava kely ny resakitsika fa taritiko hatraty mihitsy nareo dia maharaka tsara amin'izay nareo ny zavatra rehetra, satria matetika dia tantarany zavatra izay ho zao tontolo izao ihany koa. Ankoatra ny fampielezana zanak'Andriamanitra, fananarana zanak'Andriamanitra ny fitoomana ny olona hiditra tao amin'ny Yahosoa dia mampianatra anareo ny zavatra efa nambara koa za dia ny tany aloha be tany. Haitsika tsara mihitsy fa
io dada Yahva io dia Andriamanitra Abrahama io ho an'izay manaraka fampianarana moa dia mahay an'izay mihitsy ny anarany Yahva ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy ary io no naniraka ny Eliazy tonga aminareo zao io Yahva io izany koa naniraka ny Yahosoa ilay zanany malalany zay naterany tamin'ny anarany tamin'izy ny telo efa nampianarako antsika fampianarana farany teo zay numéro 4 dia rehefa niaraka tamin'ny Israelianina io hainao ny Israely io na Andriamanitra ny Israely tamin'izany fotoana izany dia namoaka didy sy lalàna ho an' zareo hoe tandremo ny didy fosy lalàna Mose zany ny fitsipika nomeny ho an' zareo mareko tsara ho an'ny Israelianina fa tsy ho an'ny malagasy na ho an'ny frantsay na ho an'ny anglisy na ho an'ny komorianina na ho an'ny afrikanina na ho an'ny sinoa na japonais fa natokana ho an'ny zanaky Israely irery any efa mampianarana lavabe koa ka tsy idiratsika indrisy nefa fahalavany zanaky Israely foana io didy io ary ny tena ny vetabetainy mihitsy ny tsiratsiray sy nambany iny dia tezitra dada Yahva dia ny foany any amin'izay ny didy folo sy lalàna Mose foanany tamin'ny alalan'ny ny fanapoteny ny fisorohana tsy navelana atao ntsony ny fisorohana dia ny fanaovana fanatitra zany ino ilay hitantsika eto amin'ny bokin'ny Isiasy fino izy Isiasy 64 afaka mamaky teny daholo tsy azy zany manaraka tsara Isaky toko faefatra amby enimpolo 64 izy ao hitantsika eto Isaky 66 Isiasy 66:3 azafady indrindra ho antsika zany Isiasy 66:3 ny teto dada Yahva dia nilaza fa fanako ny fisorohana foanako daholo ny fanatitra ataonareo mazava zany fa rava ny didy folo satria rehefa tsisy tsony ny fanatitra ao atao vadika mpanota atao raiky zanaky Israely dika zany ary io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota lozika zany nisaraka taminy amin'izay ny Israely any satria foana ny fisorohana izay mamono omby dia ohatran'ny mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatran'ny mamolaka ny vozona nitsy ary izay manatitra fanatitra ho anina dia ohatra manatitra ny rakoso ary izay mandoro didikazo manompofona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny faliny fanany tamin'ny fampetavetany dia tahaka izany kosa no hividanako ny fampahoriana azy sy andatsako ny fahatahorany eo aminy satria ny antso fa tsy nisy namany teny eo fa tsisy ny hainy fananao izay raha sy teo masoko izy ka izy tsy sitrako noho ny fidiny Israely anina zany resana zany tena kivy tanteraka misy dada Yahva io ny antso anareo fa tsy nirahina io io zany dia efa napolifona fa tena rava ny didy folo satria tsisy tsony fisorohana ary anomboka teo mihitsy ny zanaky Israely lasa mpanota tsy afaka ny antso an'io anan'Andriamanitra io ary ny vokatra zany tetety zany efa lasa mpanota satria tsisy tsony ny fanafanafahotana dia lasa mpanota dia miatra ny teny dada Yahva amin'ny Isiasy 59:2 Isiasy 59:2 izay vakitsika amin'anany Yahosoa indro ny tanàny Yahva tsy fa mahavonjy ary tsofa tsy ladalokana fa marina fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino misy mazava be zany zany teny zany fa tena tsy mihaino mpanota mihitsy ny dada Yahva io ka raha ny foana dada Yahva zany le fisorohana nataony zanaky Israely zay fanafahana ny fahotanany zareo dia nivadika mpanota ny zanaky Israely dia tsy mihaino avy io Andriamanitra io ary tsy mahalala ny Andriamanitra Abrahama io tsony zanaky Israely ary nanomboka teo natonga ny anarana be ny forona hoe Allah ozy ny silamo Jehova ozy ny protestanta Yahve ozy ny katolika romana Yahova ozy ny tsy fantatra tsao zay mamorona any ao ny mamorona ihao koa ny sasany
ao mamorona iahoany sasany, samy mamorona zay tiany forona daholo, samy teny zay tiany tenenina daholo, fa diso daholo zany. Io le vokatry le hoe tezitra dada iavà, dia nisy hevitra nampisaraka dia tsy nahafantatra ny dada iavà tsony zareo. Teo tsy nahafantarany anazy. Dia niforona amin'izay ao ireo karazana andriamanitra hoe Jehova, Yahvé, Allah, ozany Silamo. Teo ny foronan'io. Silamo tatika tamin'ny taona eninjato talohan'ny l'an 0. Fa ny katolika tany amina ohatrany 0 à 100 ans any angamba namoron'ny zareo na tany amin'ny moins 100 ans any tsy tadidiko misy datiny lazan'izay mihitsy vokany ohatany teo manodididina teo. Ary tena simba mihitsy le izy. Zay na tonga le zanak'Andriamanitra nampianatra an'le anarana. Hotery nampianarina le anarana zany. Raha tsisy mahafantatra tsony an'le anarana ny Israely any. Zay na tonga le mpaminany farany hoe nampianariko azy ny anaranao satria tsy mahafantatra ny Israely any. Ndreka loatsika izy itezay ohatrany ny bokyny John any izy John kafe izy John 17 angamba izy izy diso ie John 17:26 dia vao tena nampahafantariny ny Yahosoa ny mpianatra ny anarany dada dia Iavà satria tsisy maitsony. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany mba ho any ny fitiavana izay nitiavanao ary sakao ho any. Nampahafantariko azy ny anaranao matoa nampahafantarina tsisy maitso dia vao tena nampahafantarina araka ny tenin'le mpaminany farany hoe Yahosoa. Zany hoe zany dia mampahafantatra antsika hoe tena tanteraka ny teny ary tsy misy zaka azo namaikirana ny teny tsony fa tena petrapetraka daholo ny soratra masina ny Jiosy araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama. Zava-marina zany ary tena zava-misy ankehitriny. Inona raha tsara miseho ny dikan'izay. Rehefa nandika an'io teny io ny Israelianina ny didiny dada Iavà io izay natokony ao andry zareo dia nitoerany dia nidikainy dia tesy dada Iavà dia foanany amin'izay ny fisoloana dia iny le nivonoany Yahosoa ataony azy fijaliana. Iny ny famonoany Yahosoa anazy ataony azy fijaliana iny zany iny ny confirmation parava ny didy folo. Iny zany no tena confirmé tena potika amin'izay didy folo sy lanona Mose. Zay natonga ny apôstôly laza ny Efesiana 2:15 fa ny Efesiana 2:15 io tena rava ny didy folo. Amin'ny teny hébreu moa izy io dia tena hoe rava mihitsy ny didy folo. Zay ny voalazany eo amin'ny teny hébreu. Fanaporofona amintsika zany hoe tena sady valy teremenan'le olona hoe fitramonina ndrava ny didy folo. Ny zanany ve dia ndrava ny didy folo. Zahotrany meny dadany ve dia ho ravany dadany zanany. Valiny le dadany mihitsy ny nandravana azy araka ny Isaia 66:3 hoe tsy raha totra mitondra fanaty. Foana zany ny fisoloana dikan'izany. Raha foana ny fisoloana vadika mpanododolo ny Israely any adalany izay mbola mipetraka ao ny dikan'izany fa tsy mety zay hoe zay mitady ho faty dia mitandrema didy folo. Fa dada malaia Iavà mihitsy kely efa nanapodika ny voalohany. Zay ary ny confirmé ny Yahosoa ato amin'ny Efesiana 2:15 samy namonoiny an'io didy folo io sy lalàna Mose teo ny azy fijaliana raha tanteraka izy teo. Zay parenthèse iray moa izy zany fa tsy hany ny tena zezetsika fa omeko iny mba ampahafantarana ho an'olona rehetra hoe miverena amin'ny Yahosoa fa ino nareo zay indrindra ianareo zay nampitandremana didy folo io. Zafatsy ho anareo zay nampitandremana didy folo io vezena amin'ny Yahosoa. Fa tena ny fitanany ianareo e nobozina ianareo rehefa nodikany nodikany zanak'Israely zany fosilana Mose zany dia tezitra amin'izay dada Iavà dia nampiariny amin'izay le teny
roako nareo nareo efa ketrika zay teny zay hoe oroana ono zanak'isy eraka ny bokyny ereketra ny bokyny Léviticus 26 no koa mandininy fa trentienga manisy izy diso Léviticus aiza mosa mono koa amy 30 Léviticus 26 30 31 32 33 zay 30 jusqu'à 33 zany ary oravako ny fitoerana avynareo Léviticus 26 30 ka 33 ary okapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia ariko eny ambonin'ny fatiny sampinareo hoalan'ny fanahiky anareo oravako ny tanànanareo ka ataolonao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko io ny hanitrareo ny kasitrahana ary ataoko lao ny tany ka otalanjona am'izany ny fahavanareo zay boniny eo ary ianareo dia aheriko any amin'ny tsentilisa ary anatsoka zavatra hoe entiko manenjika anareo ary ny tanànanareo dia ho ataoko lao ary ny tanànareo dia ho ravana ho aheriko any amin'ny tsentilisa voalanomboka nandika ny vidiny dada iavato koa ny zanak'isy re efa nampitandremana foana taminareo mpaminany reo ary zay tonga zay mamono an'le mpaminany tsy tianarina zanak'isy re halanjareo zany anarina zany zany tsy nitiavana ny eoso satria mananatra vonono zareo dolo zay mananatranatra anazy mpamono an'andriamanitra reo mpamono mpaminany Israely mpaminany rany dada iava zany mahatonga ny loza mahatsirafa namerika ny satakeo zay mihitsy an'izao zavaiko aminareo zao inona le zavatra miseho zao le zavatra miseho tena nyroany dada iavary zareo tao ny tany Israela io nanomboka tany amin'ny andro ny Asiriana efa namirany azy ny Asiriana namirany azy Babilonia tamin'ny ananany Nebokadnezara mpanjaka namirany zareo ny Mediana sy ny Persiana Mediana moa ny Iraniana dia ny Persiana ny Mediana ny Irakiana dia ny Persiana ny Iraniana am'izao dia niditra ihany koa nino moa niditra atao rena zay ny Grika dia niditra ny Romana zany namely azy tao daholo zany reo le karazana biby zay efa nameriny Israelianina zany ary ny farany amin'ilay biby mamely anazy fampianarana efa nandeha moa zany fa avely kely fotsiny dia niditra koa Hitler namono an' zareo nataony Hitler fahitao mihitsiny 6 millions nisany juif matiny Hitler fotsiny iny ny biby fafito hoe zay nandripaka ny jiosy ary ny farany Erosiny ameliny Israeliana io le biby farany araka amin'ny bokyny Apokalipsy araka ny fampianarany Elia ambassadeur-ny Erosoa tany amin'ny taona 2003 zay tsisy nino ny olona manomboka 2002 tany efa nisy fanazavana sy efa 2003 vao tena navoaka daholo ny fampianarana tena manazava ny zavatra kasika ny faminanena io fa ny faharavany 10 no tany alohan'izay zany ny zavatra nitsanga zany tany ataona 1995 ny tonga zay faharavany 10 zay tany zany nampianarana voalohany ary natonga ny ambassadeur-ny Erosoa tena niaty tamin'ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy ary nahazo mpabararaka tamin'ny olona mihitsy moa tamin'izany gaga nefa antsika zao fotoana zao anazy ohatran'ny olona ndray tompon'izany fampianarana zany nefa dia io lehilahy io amin'ny sary mihitsy no ninjena sy nahazo mpabararaka mihitsy fa ninjena sy fanaratsiny io izy hitanareo amin'ny sary io dia zany teny teny izy fa io ny sarika io za ihany io zany niatra zany ny fanapotenany Israeliana tiako tenena ary dia voaroaka ny ala tamin'ny taniny mihitsy izy ka teo io nefa dia namoaka fanambarandray ny mpaminany fa
ady renonareo amin'ny tany reo dia ndraiky efa kitsika izay teny izay raka bokony Ezekila no vakitsika Ezekila fahafiloana izy tiako entana kely teny Ezekila ty reo nareo ao mandehandeha kely maka temy Ezekila ty zany Ezekila 37 ohatry efa tsika hoe Ezekila 37 rehefa vakitsika Ezekila 37 ny andininy fa 21 22 zay ny vakitsika zany zay Ezekila 37 manompany andininy fa 21 dia lazao aminy hoe zao lazainy avatombo indro izao haka ny zanak'Israely satria le nyroana hoe ataoko sesy tany nareo dia aparitako nareo dia tena naparitaka tokoa ny zanak'Israely araka ny lalàna voaroka izy voaroka tany amin'ny Asiriana Babiloniana Mediana Persiana nanirana zao tontolo zao sany faritany satria be dehibe ny nanafitafika anazy tao dia rava zareo dia zao indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny jentrisa zay nalehany zay eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko any amin'ny taniny io zany hoe hoaverinao amin'ny tany indray ny Israelianina zany ary ataoko firenena ray any amin'ny tany izy dia ny telom-bohitra ny Israely ary mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy saraka ho mpanjakana roa intsony izy zay rehefa niverina tokoa zanak'Israely satria tany alotana izy zara roa ndray Israeliana dia ndray Joda zay tantaran'ny Israela ho an'izay tsy malala ny tarika ray natao hoe tarika Israeliana ny tavaratra angamba ny izina deso dia ny tarika anakay atao hoe Joda Israela tany avara dia tantaty-atsimo angamba ny Joda tsy dia important ohatran'izay ilay sarin' zareo tamin'izany dia inona zavatra niseho zara roa zareo ary miady koa reo dia miteny nefa ny dada Iava hoe rehefa miverina any zareo amin'ny avy amin'ny fahavabony io ka zany amerina anazy dia tsy ataoko mizara roa intsony izy zareo zava-misy mpangana zara roa intsony Israela zao firenena ray izy zao dia manana président izy fa président symbolique fa ny tena manapaka ao noho ny amin'ilay fifehezana nataon'ny OTAN sy maro samihafa dia natao premier ministre no mifehana azy dia io ilay premier ministre Benyamin Netanyahu zao tsy amteny zao hitorangary tena miantsy ady amin'ny rehetrarehetra misy mafy mihitsy ny tena izy zava-marina zany dia misy mieritreritra mihitsy ny hoe be dia be ny teny zany hoe firenena tian'Andriamanitra ny Jiosy azafady indrindra namono ny zanany ve ho tiany aminareo nanao tsinitsinina anazy ve ho tiany aminareo nanitsakitsaka ny voninahitsy na nambany azy tamin'ny Andriamanitra tsy zitraketsaka hoe ho tiany aminareo samia mampiasa saina raha tiany ve ho roany raha tiany ve nataony sesy tany nataony babo tany nandivozina tany amin'ny tany zay nandehanany tany babo any ireo maritaka manerana zao tontolo zao atezerana ny azy dia apetraka anao fanteny ka inona ary natonga anazy hoe averinao amin'ny taniny noho ny amin'ny fifanekena nataony tamin'ny Abrahama dia Abrahama nge tsy nivadika taminy dia zay mahatonga anazy mamerina ilay zanak'Israely satria hoe ny taranakanao no mipetraka amin'ity tany ity ka ilay zavatra ny babon'ny Arabo tao tamin'ny isy moa ilay mpitarika ny Israely ny Arabo tamin'izany dia ny mpitarika ny fivavahana Arabo tamin'izany fotoana izany nanafika ny Israela ny fivavahana Silamo tamin'izany dia nanafika ny tanànan'ny Israeliana dia lasa ny zareo tany tany amin'ny taona plus 600 tany ho any efa niala tao moa ny Israeliana dia izay ambonambony taona tafikany dia lasa ny zareo zay no natonga ny misy moskea ny Omar ao amin'ny toerana misy ny tempolin'ny Jerosalema ao Israel satria rehefa tonga koa ny zareo Silamo dia nitafiany tokoa ny Israeliana dia nasiany moskea
eo amin'ny tokotany be ny tempolin'ny Jerosalema zava-dosany hoe zany sady zany ny Andriamanitra Abrahama ataonao mahalohany Andriamanitra Salamy fa zava-dosany hoe zany sady zany hitantsika eo toy fa zany zavatra zany hoe miantsy ady amin'io iayava io zao sady zao zay no tonga ny ambasadiovany Joshua Eliana mpianty hoe fa iza marina tena Andriamanitra natsony ty Israelianina ty Andriamanitra Abrahama iza ny tena anarany Andriamanitra Abrahama io fampianarana meko anareo ne de ny Andriamanitra tena ny Abrahama de Iava no anarany Iava tsy mety aminy mihitsy io moske mipetraka eo alohanan'io na de rindrina azy eo tsy mety aminy zay ny antony tsy maintsy androana tempolin'ny Jerosalema fa zava-doza nefa zany vaninandro zany tena ny fanonerana ny manorina eny e ny fanorenana ny fanorenana ny tempolin'ny Jerosalema zay tsy maintsy izy de ho zava-doza mihitsy satria moskeny Omara no mipetraka eo moskeny Arabo moskeny Arabo anakoa ny moske io zava-doza mihitsy zany no porofo zany fa tena zava-doza nanjon'ny Israela satria eo amin'ny plasin'ny tempoly zareo mihitsy mitokotany be ny tempoly mihitsy no nandrenany Salama de moske tena fanambarena be an'io Andriamanitra Abrahama io izy ka izay ny tenako hoe le Andriamanitra Abrahama tena tezitra tany zinakesiny de nyroany ary rehefa nyroany avy any amizay de naverina ary ty famerenana anazy ty mantsy no resantsika hoe rehefa niverina amizay zinakesiny no ny amle teny avereno izy de ny mpamerina anazy de nahazo baiko be ambe ny tahaka ny fiambina ondry kely reo vaketsika zay teny zay ary io ary le olana satria ny Arabo efa nahazo an'io tany io tany amtaona plus 600 Israel zany ary zay mahatonga an'io problème ao Palestine amin'ny bande de Gaza bande de Gaza Palestine sy ny Cisjordanie sy maro samihafa iny satria tanin'ny Israel daholo iny ny Jordanie any ary ny mandrafitra ny tanin'ny Israel de eo amin'ny bokin'ny Genesis toko fa 5:20 ao ny délimitation ny tanin'ny Israel fangeza tokoa ny taniny fa noho ny amin'ny atezeran'ny dada Iava de nyroany kanefa ny dada Iava mitazona ny teniny de tsy maintsy naverina tamin'ny taniny any izy ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama hoe hitarana koa no mandova an'ity tany ity fa lasa ny Arabo izy de io le tsy ekeny dada Iava fa tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy hoe miala teo nareo io le mahatonga le problème aveo Israel am'zay tsy amiteny zao teny dada Iava tsy maintsy miatra fa tena mipetraka mba Andriamanitra izy mba navitana mipetraka an'izao teny zao fa misy natohitra izy ny Andriamanitra navitana anao an'izao teny zao fa nisy natohitra ary izy ny mba Andriamanitra mba navitany teny tahaka zao ka tanteraka tsy misy eto amin'ity planeta Terra ty misy sasany teny foko Maya inona tamin'ny teniny Maya mba tanteraka eto ny teniny Maya zany zay zaiko anareo tenin'ny Anunnaki zany extraterrestre Anunnaki reo anjeren'ny vadika reo no mamokamoka teny fahatany any de ino ny olona anjeren'ny vadika reo Anunnaki reo extraterrestre reo mpiara-milahatra amin'ny devoly satana ny Andriamanitra andreo porofon'izany le tamin'ny 2012 ngabo tsy namany an'izany zareo eo avy ny fahararo ato amin'ny 2012 fa ny ambasadiovany Joshua mihitsy no nandrava hoe tsy miexiste zany ary tsy misy zany nefa zareo de naminany ho avy ny fahararo tamin'ny 2012 PDP ninona zany teto plan de la terre fa ny ambasadiovany Joshua Elia no teny hoe tsy misy zany ary tsy miexiste zany foana tsy misy akory nefa de ny olona efa nanatety ary magakana ny olona mpanota en'olo zareo zay no magakana amin'ireo olombelo reto fa aminany mpanota enonareo teny fa aminany tsy mba manota mihitsy ny ary tsy mahay manota tsy nonareo teny gaga aminareo mihitsy ny mpanota indray ny enona teny eto amin'ity planeta Terra ty nefa ny hoe ny devoly ny mpanota de avy any amin'ny devoly zany hoe ny tenina devoly zany ny tianareo enona asakasaka nareo foana no raha vaketsika ny tenin'ny mpaminany Jérémia 31:10 Jérémia 31:10 hoe avy reny ao ilay zanak'esy reny
hoe Jeremia 35. Mhm. 31:10. Meno ny teniny avay ianareo gentilisa. Io zany hoe nareo gentilisa rehetra dia meno an'ity teny dadany avy aty. Izy ny afaka anohitra an'izao. Zany ny force ny dadanay zany. Dadanay Elia ava, dadanay Elia. Ary toroy any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any zao. Atany amorontsiraka ny lavitra etra zany ataovy mairaka teny ity. Ka ataovy hoe izay nampiely Israely no aoko hamango anazy indray a, sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny. Zay. Ianareo izay nampiely an'ireo Israelianareo, avirenareo amin'ny tany io. Voapaiko amin'izay ny Amerikana. Ny Amerikana mihitsy moa kolosena toa ny hoe Bejiosy, savant, Israeliana savant zany amin'ny fatin'ny Amerika, Russe, reo manana daholo reo pays occidental nareo anisan'izany na ny anglisy raha manana, frantsay manana. Ary anisan'ny tena servo ketriketrika ny fitaovam-piadiana an-dry zareo, satria tena be savant reto Israeliana reto, zafa misy zany. Ka rehefa tonga ny baiko hoe andana avereno amin'ny tany reo, dia ny Amerikanina mihitsy no ara-namerina anazy tany amin'ny taona 1822, naveriny Amerikanina ny Israelianina tamin'ny alalan'ireo planina, tamin'ny alalan'ny sambo. Zareo tanina moa tamin'izany tena izy, na hoe organisation du traité de l'Atlantique Nord, io teo OTAN. Izany hoe reto Amerikanina reto no mpitarika ny OTAN, dia zareo ny lohalarana, ny Amerikanina, ny Anglisy, ny Frantsay ary ny Allemagne, reo moa zany miaraka taty orina taty zany. Fa mbola misy koa ny Espagnol, mbola misy BDP zany, mbola ao anaty groupe-ny OTAN, BDP zareo. Zay ny ataontsika ny hoe le 28 pays ngamba izay moa 29 fa zareo 27 eo, ohatran'ny pays 27 ngamba zareo zao mbotsika miteny zao hoe reo fan leader dia ny Amerikanina, ny Anglisy, ny Frantsay, reo tena numéro 1, dia efa nampiany Allemagne moa zany. Ireo namerina ny Israelianina tao amin'ny tany tamin'ny taona plus 1822, raha ny Amerikanina ho any voalohany, dia ny Frantsay dia ny Anglisy, reo no tena lohalarana ireo. Ny Allemagne raha moa mbola nivadika dia namono an'izareo indray taty aoriana. Zava-nisy tsy tia Israelianina reo. Fa saingy anatin'ilay groupe-ny OTAN moa dia voatery tsy maintsy miaraka fotsiny aty aoriana aty. Fa ny Amerikanina mihitsy tena takany hoe maman'ny Israelianina. Voapaiko izy, tsy mahafantatra azy zany mihitsy zao Bill Clinton tamin'ny présidente eo, nefa niaro Israelianina zany. Tsy nahafantatra azy zany mihitsy neo George Bush Junior sy George Bush Senior, dadany zany. I George Bush Senior moa dia tena navita nanafika ny Irak mihitsy tamin'ny 1980, c'est-à-dire 90, c'est 90 taroany angamba ilay c'est-à-dire navita nanafika ny izy moa Irak mihitsy tamin'izay fotoa zay tsy lehibe taty tsy tadidiko moa fa dia rehefa fotsiny fa ohatran'izay izy io. Nanafika tany mihitsy nisy satria tena tezitra tamin'ny Irakianina fa satria le hoe mamono ny Israelianina. Akatratra teny ty hoe ambe mitaka fiandry ondriny ondriny zay dia voatery tsy maintsy miady amin'izay tany tady anao an'ny Israelianina. Andriamanitra izy ny navitany teny zany ka tanteraka ny teny, ary izy ny Andriamanitra mba samy navita nanohitra an'io teny io. Tsisy afaka mihitsy ne matanjaka ny Amerikanina mivitsy amin'ny teny zao, ary matahotra eo anoloany. Fa eriary no miteny hoe tsy matanjaka zany fa ny tena matanjaka eo i Rosia no matanjaka eo, ary anisan'ny nampimeny olana ao anatin'ny YouTube moa zany. Fa misy olona commentaire io le fampianara ianao tena olona tsy mahafantatsy n'ino, na olona vendra na olona dondona be. Zao hoe mba olona hoe mba mampianatra zavatra tsy mitombona mihitsy Amerikanina zao hoe izy koa no resy Amerikanina. Fa zareo no tranga io resy Amerikanina reo tsy aresy Rosia zany hoe io.
tsy maresaresy izany eo rehetra afarany dia izay ny marina. Ny Andriamanitra no tenen'izay, ary izay ny afatra ny tamiko hoe teneny hoe tsy misy maresaresy izany. Io zany mitazona ny teny daoly izatsika ny teny fa mbola mitoy mbola izy zao dia io tokoa ny Amerikanina izay tsy marana tahaka any amin'ny Joe Biden ankehitriny dia miaro ny Israeliana. Anisan'izany koa hoe Kamala Harris ary na Donald Trump izay tsy fantatra izy amin'ireo no président efa samy teny fa mba miaro ny Israeliana daholo. Izany hoe voadiky daholo zany rehetrarehetra eto ambony tany miaro ny Israeliana. Fa misy tsy tia Israeliana ho avy eo tsika, ho avy eo tsika. Fa eto aloha ditantsika ny fataterany teny fa tena miambina ny Israeliana marina zao Joe Biden sy ny Emmanuel Macron izay efa manomboka efa tezitezitra koa satria leo velon'le ataony Benjamin Netanyahu mitaraka Liban reko ny azony. Ao misy bazany zareo Liban tezitry Emmanuel Macron. Efa io nefa fa miadiady aminay aloha tena raha be ny sary ty. Nefa reny le baiko mandeha ambeny io dia ny Amerikana moa tsy mety miady. Dia tsy hita Macron izay atao satria le namany rehetra momba any izy rehefa hitsovalanao sarotra zay le hoe problèmena géopolitique internationale zany. Dia voatery tsy maintsy milefitra ianao aloha Macron kina no ataonao ka lehibe anao tsy maintsy Amerikana sy ny Anglia dia tsy maintsy manginy ianao tena izy. Zay koa tratran'le pression tenin'ny dada Iava tsisy afaka miala amin'ny tenin'ny dada keo e. Fa tsy mifantatra an'izany na reto amin'ity zao tontolo zao ty hoe misy teny mandeha ao anatin'io zavatra io. Dia misy sasany dia mirediredy amin'ilay miaraka amin'ny Jesosy dia hoe tonga ny faran'izao tontolo zao dia resaka Israeliana sy ny anany le sany. Ny fiafaran'izao tontolo zao mbola resaka hafa mihitsy zany. Zatra resaka hafa zany mba zao fampianarana ataoko zao no mamaritra an'izany. Fa aza miazaka azy. Nareo aza hoe papa ny biby ty ny tenena ina zao diran'ny papa amin'ity resaka ty. Zany zao dia tena fahavoe tena zavatra tsy izy mihitsy ny tenenareo. Avenatsika iny hoany fa ty diso be zany tsy teny zany. Tenin'le mondo daholo zany teny zany samy retirety natala any. Tsisy marina ray any. Atsoitsika ny teny. Fa rehefa niverina amin'ny tany ary reto Israeliana reto tamin'ny alalan'ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy, inona zavatra nitranga? Arabo no mipetraka tao. Ko eritrereto tokoa moa ko tany ataona plus 600 zareo tao jusqu'à 1822. Plus 600 jusqu'à 1822. 1200 ane zareo no mipetraka teo. Ahoana ny fomba nibotanandreo tao? Ny zany efa navita mosquée tao Jerusalem. Mosquée anankiroa be zao no mipetraka eo amin'ny tokotany be ny Jerusalem io. Atao ahoana no manombotra an'zareo? Satria raha ombotana ny araby dia miongotra ny mosquée tsy maintsy hoe solon'ny Israeliana lesiko. Iza ny afaka hanao an'ity sary ty? Fa zao sary zao nge sady tsy mety eo anatrehan'ny dada Iava nefa ny Israeliana naverinao amin'ny tany. Ina problème? Problème voalohany tsy anaiky an'io mihitsy ny araby satria fa roanjato sy arivo taona izy nipetraka tao. Dia izany mahatonga ny problème hitantsika eo mandrakandro any. Ady be tsy vita entre arabe sy ny Israeliana. Ny arabe tsy manaiky izay tohanan'ny Irakiana izay poteny George Bush moa maty ny tany amin'ny Saddam Hussein matiny. Reny ny mpiaro anazy reny, mpiaro ny arabe. Mpiaro ny arabe palestinana sy ny karazany zany vonoan'ny Amerikana. Dia ny Israeliana tadiaka ny tany mpamody alamina amin'ny Amerikana satria tany hoe problème be. Satria zao rehefa niverina ny Israeliana tao amin'ny tany pesitra daholo amin'izay ny arabe. Satria tena didiny be sandry mihitsy nongotana tao daholo ny arabe rehetrarehetra dia naverina amin'izay ny Israeliana. Fa raha tanterana ny teny dada Iava zany marina noho ny amin'ny baiko ny tao amin'ny Abrahama hoe tanterana koa ty teny ty dia tsy misy averiny dada Iava io. Satria izay no mandriamatra anazy dia tena niverina tonga ny Israeliana. Mbola maly ianao fa tsy dada Iava io n'Andriamanitra. Izy aminareo izay mandray any mbola samaly fa tsy Andriamanitra io Iava io. Io Andriamanitra Abrahama io ary tsisy mahay an'izany histoire zany ianareo. Jereo io teny niteraka problème entre ny Israeliana sy ny arabe zany. Dia io iarahantsika mahita io ny problème. Ary vokatra an'izany dia lololony tamin'ny arabe rehetrarehetra. Ary ny matanjaka tamin'izany moa dia ny Irakiana sy ny Iraniana ary ny Arabia Saodita izay tena arabe tanteraka mihitsy. Ary ny tena marina no Silamo dia miainga avy any. Miainga avy amin'izareo Arabia Saodita ry zareo.
tena teo sy lampitany ny originalna zany tantara azy zany ka eo anatehany zany sary lotareta zany aza de izay no natonga ny tafiany amerikanina ny irakanina mba tsy hatonga anazy amin'ny israelianina am'izao indray aprisienina indray ny mi akolaka iranianina israelianina ifandona amy iranianina zay ny sary misy anketiny satria efa tena lololona ny israelianina moa zany de efa mibaroka mpola tsakitranona izy ny israelianina ny tsy mitsahato amy daroka ny daroka ny izy moa daroka ny reto arabo reto zazany zao ny darolo eo zao ny libanais mbo tafitsarana eny tamin'ny israelianina any ambonimbony kelikely koa ny syrianina atao io ny andrefandrefana ambonimbony kely eo zay indray moa syrie tena misimisy ny syrie ary tany abrahama no ny vahiny io koa mbola anazy koa iny misy partena azy mihitsiny eo libanais syrianina zany anazy daholo zany israelianina daholo zany fa reo izy zareo efa voaroka moa TIPD sy ny tatevady voaroka de tsy azo miferitsony ny tany fa naverina atao ihany izy de io am'izay no mahatonga ny israely am'setrasetra satria le tany any zareo tokony verina aminy fa izy efa lasa ny arabo tsy tatsony renovarana azy na ny amerikana tsy tatsony zay atao satria ritsy tsy manaiky fa miady io anay io tany io satria izy mampetikela be tao zay mahatonga ny arabo miteny islamo hoe samy taranaky abraham tsika izy moa miady ho taranaky abraham amresaka ismaela nefany ismaela zany tsy arabo egyptianina zany ismaela zany fa tadidio tsara mihitsy egyptianina izy ary taranaky egyptianina zareo am'izay anjaraka hotely any misy ho miady an'izany zava mihitsy nefa tsy arabo zany ismaela mitadany azy abrahama fa ny mamany egyptianina ary raha nanavady ismaela aveo de nomeny mamany vady egyptianina zany hoe ny taranaky ismaela zany tena egyptianina daholo no tena izy satria mivadiny koa egyptianina mamany egyptianina vadika egyptianina izy dikan'izany egyptianina zareo ismaela fa tsy hoe koa ny arabo ismaela da misy ohatsy misitona ny zany sary zany fa tsy azo tomony zany fa tena hafa mihitsiny ny arabo slamo mapa fa ismaela tena hafa mihitsiny izy fa ny fivavahana mety ikaminanana fa tsy arabo ismaela afaka jevanareo bokyny abrahama zany bokyny israelianina ao amy sefer Torah fa ny sefer Torah de miteny mihitsiny fa ismaela de nanambady vehivavy egyptianina ka nitanana zany egyptianina daholo dikan'izay mazava ho azy zany ka eo am'izay sary zay zany tenako amitsika hoe miteraka olana am'izay ny fivadian'ny israelianina amle tanina ary olana be mahatsiravo na manakandroany de am'izao tsika miteny soa ny israelianina arahan'ny otan amerikanina anglisy frantsay reo tena miambina azy araka ny baiko n'andriamanitra hoe ambendro ireo ny miambina azy vo tsika miteny so reo ny nanaraka baiko hoe saingy misy teny ndray mandeha ty ambadika aty fa miomany anao ry israely aniny fa ho avy anapotika anao rosia ity teny jeremia mpaminanty iny tany ataona moins 600 tany hoany izy io fa ny teny enitsika manaraka anay de tatika tamitaona moins 400 taty anao taty zany hoe roanjato taona taty orina eo zany misy iny ty tantara ty ndray hoe nivoaka ndray ny teniny mpaminany fa ho avy Israel nafika ny ho avy Rosia nafika ny Israel zay ndray ny lalana navoaka ny dada iava de satria ho avy Rosia nafika ny Israel de sara miaraka amy Rosia satria tena manafika ny Israel mihitsy Rosia de zareo avy any amin'ny farany avaratra no mahavakitsika zay satria de tsy lava loatra ny fampianaza ty ny andro efa mialina mety te ataovy daholo nareo vo vakitsika any bokyny Ezekiela vanao amy telopolo eo amin'ny 5:20 vakitsika Ezekiela 38:15
ankehitriny manao ny dimy 14 dimy 15 zay de 16 dimy 17 zay dimy 18 eny aleoaloha amle positivité fantatsika sy tia manomboka 14 sy 15 sy 16 ty esikela 38 dia 14 hatramin'ny 16 o aminaniry zaranak'olona ka ataovy amin'ny goga hoe izy ary ty goga aloha jerevantsika rehefa avy eo izao no lazay ny avatompo no am'izany avy itoerany Israely olo-komandro fa izay izany de tsy ho fantatreo fa izany tahaka hoe misy lape sampitsampona zay zany omenany Israely ary tonga avy any amin'ny foninanao avy any amin'ny farany avaratry ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy mitaingitsovaly de olona maro be sy miaramila betsaka io hiakatra avy any amin'ny farany avaratry ianao en terme français io de any amin'ny septentrion ka le pays de septentrion tsisy fahazareo any Russie zany resahana zany afaka mijenareo anatin'ny windy ity jenankeo anatin'ny windy ity fa misy soratra rehefa jeny ao avaratra de misy soratra hoe pays de septentrion izy io le windy ity io zany karazana fijerevana toetrandro voilà afaka mijereo nareo afaka mijereo amin'ny mapy sakonareo de mety misy rehefa mipahatany amin'ny Russie nareo mety soratra hoe pays de septentrion zay misy voalaza ao zany reo na teo hoe farany avaratra zany ny septentrion zany de ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy taingo soavaly de olona maro be sy miaramila betsaka ary hiakatra ianao ameriny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina tany any amparany ho tongo zany ary hoentiko ameriny taniko ianao mbo ahafantarany firenena rehefa miseho masina atreny ao amin'ny ataoko aminao rogoka amin'ny farany zany amin'izao andro farany izao efa tena mijadina ao anatin'ny farany mihitsika efa amarana azy zao de hiakatra Russie lay goga ojerevantsika hoe hameliny tany ny Israel izy ty goga ty anaovaka etsika le amendininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo voalohany faharoa ary ny fahatelo ary ny fahaefatra mafampianarana mihitsy ny ataotsika androany fa tena tsara be misy fampianarana ty motenenareo ary tonga tamiko ny tenin'ny havananao hoe ry zanak'olona manampifeany goga avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakany Rosia sy Meseka Tobala ary maminaniny amelezana azy io ary le goga io avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakany Rosia sy Meseka Tobala mpanjakany Rosia izy io ary Meseka moa zany tsisy eto zareo kaiky Moscou ihany zany tena tenena zany misy taranaka olona avy any avaratra daholo zany reo azo lazany hoe moscovite ankehitriny azo atao an'izay fa izy koa manana taranaka hafa ihany koa fa mitoko to amin'ny fahatony Rosia daholo reo zareo Rosia zay no mahatonga na miteny Ukraine io eka Rosia io ary ny dadabe ny Rosiana de Ukraine zany mahatonga na mitelopona efa nampianariko koa zany hoe tena adaladala mihitsy le Ukrainiana reto mandeha makany amin'ny faritry ny otanina dadabe ny Rosiana io amin'ny madadabe zany tsy arisiny zavikely novina izy satria ny foronana zany Rosiana zany voalohany de atao Ukraine fa aveo moa zany saraka zay no tonga anazy hoe misy ino Russe de ino filaza anazy Russe de Kiev fa ny Russe de Kiev zany kapitalan'ny Ukraine de io Kiev io tena Rosiana mihitsy ary taony ny origine zany Rosia zany asaingy nisitaka moa zany Rosia de lasa nakarery amin'ny faty Moscou iny zareo fa ny tena Russe de io Kiev io ny tena Russe zany tsy mety ary io tsy maintsy hitambatra zao na tena sy teny tsy maintsy mitambatra zany Ukraine sy Rusia zany ty Rusia io ny tena Rusia tena izy ary io ny andeha nafika zany Rusia zany ny andeha nafika Israely any mazava azy fa tsy maintsy mitambatra Ukraine sy Rusia na ho tiana na tsy ho tiana adalan'ny Amerikanina zay mampisaraka andro tena tsy mety mihitsy ny resaka zany hoe jereo tsara raha mahay histoire hoe ianao de maharaka an'izany teniko zany ianao zany anao tsara ny histoire reo Rusiana reo fa ny origine reo nge tao Kiev fa ny tena origine reo
nefa jereo tia Kiev adaladalana dia ho an'ny Amerika trokotrokon'ny Amerikanina fotsiny lasa hanao demokrasia dia hito koa fa lasa makany tena tsy fahelena mihitsy adalana mihitsy io adiny Ukraine sy Rosiana io adalana dadabe miady amin'ny zafikely na zafikely miady amin'ny dadabe tena tsy mety mihitsy ny sa ary ny Amerikana moa dia hita hoe mba mampiady olona fotsiny ny amin'ny politika tena tsy fitiavam-bola sy fitiavaka any nefa dia mampitandrina anao zany Amerikana ho ravany ianao ry Amerikana alemy eny ianao tsy afaka mihetsika intsony ange ianao ianao tsara indray raha ny tantarany teny fa tenin'ny Eliaza teny dada Iavasy eo soa ka ataovy hoe zaolona zay ny avato andiny fahatelo Ezekila 33 indro avy amiranao ary boka mpanjakan'ireo sisy meseka tobato ary tarika anao ka nisy masobiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra eny soavaly sy ny mpitaingitra soavaly samy mitafy marevaka izy ireo dia olona maro be mitondra apenga lehibe sy apenga kely ary samy mitany-tsavatry zay ho avoaka kitaonao ina mahatonga kristianina tsy mety mivoaka tsy mety mivoaka izy satria vao mivoaka izy dia tapitra ny androny zay io problème io tsy misy mahanesy rosianina zany fa tena firenena dala sy tsy misy aina zay miady amin'io tena miteny marina aminareo zany arao foana zay nitenen'ely a ia raha hita zany aketrika zao fampianarana zao ke tany amin'ny 2003 zao no mivoaka anana ny olona neny kasety zao any zay nitazona kasety zay manaka an'izany ao anatin'ny cahier-ny olona reny fampianarana tamin'ny 2003 nge zao fanambarana zao tsy zao 2024 raiky amin'ny roapolo taona lasa zany no voan'izao teny zao dia zao tanterako mba masonareo zao fa raha tamin'izany 2003 zany zany Rosia zany zata firena voavipotika zany satria potika ny Rosia tamin'ny taona URSS tamin'ny taona 1990 1991 teo eo napotika any zareo ary tamin'izay no nisy ilay président Boris Eltsine président Rosiana izy no tarika ny état russe voalohany zany dia nifandimby tamin'ny Dimitri Medvedev angamba zay tateorina dia niditra amin'izay Vladimir Poutine amin'izao tsika miteny zao io zay ny président mifandimidimy tao rava ny fanjakana tamin'ny andron'ny Mikhail Gorbatchev inona napotika ny fanjakana Rosiana tamin'izany dia niditra i Boris Eltsine dia teo dia miasan'ny tefa Medvedev mihitsy angamba izay dia isy Poutine no mifandimidimy teo fa raha Poutine amin'izay tavela zao zany ny sary misy tao Rosia dia io firenena io tsy mety mivoaka satria izy an'ilay hoe vovomafy be tao amin'ilay nanjoana azy dia mody maty fa tena ao ny force ny lehibe ny dévolé eto amin'ity planeta terre ity dia ao Rosia ary ny anarany dia Xena zay no mahatonga anareo mamily lampy Xenao iny amin'ny tomobilinareo zava misy zany teneniko zany raha mahafantatra ny président Poutine nareo fa misy any zany samy teneniko anareo zany mety gaga ary izy eza teza nahafantarany io tatako jereo io anarany io Elia tsy zaka azo afenina amin'izany Elia zany fa nany anatin'ny tranonao rehefa karo raiky hitanay amin'ny alalan'iny zay fotsiny fa aza mitady zavatra lavabe fa sao dia anao sahirana koa mianao zany aza mikapika zavatra tsy zaka milohanareo fa tsy mety fa zareo tsy mety hivoaka mihitsy ary tsy mety andeha hiady satria raha vao mivoaka izy tena miady dia raha avadao zay etra hitany dia tonga koa nefa ny fiafarana ka ohatranareo olombelona ihany io raha maty amateza ravana ary faty any valeo maty rapitro zay maty androany ohatry zany koa io sary io zay no mahatonga re taritina mivalany rano fa iny le olana amin'izao tsika miteny zao mato izy tsy taritana mivoaka le andeha anatika any Israel inona ny sary misy anefa ny ankety Israel zao zao tsika miteny zao a dia efa mitady hiady amin'ny irany anina ahoana nefa voalaza ny teniny dada Iava malaky zao no tenen'ny dada Iava ny Andriamanitra meko voninahitra sy ankalazaiko ho azy ny voninahitra mandrakizay miaraka amin'ny Kirisianina teo ny iza andiny fadimy miaraka aminao ara ny Persiana
miaraka amin'ny Rosia zany persiana zany ka ny persiana dia Iran zao tsika miteny zao io iraniana profony zany androazo anareo raha ohatra ka manaraka vaovao zafatahira fa nandesatra raha nanaraka vaovao nareo tandroany dia nahita an'izao fanambarana zao nareo fa andriamato président rosiana Poutine dia no fanambarana fa raha misy mikitikitika ny iraniana dia zay anampiny iraniana tahaka ny anampiny amerikana ny israeliana izy zay koa anampiny iraniana izany hoe mivaky roso tsara zao tontolo zao deux superpuissance manana arme atomique ary 90% ny arme atomique dia ao am'zareo anankireo dia ny amerikana sy ny rosiana mifandraona avy tany amin'ny alalan'ny israeliana neny amerikana ary amin'ny alalan'ny iraniana neny rosiana ino ty sary mandeha ty vaky ny ady amin'ity taninareo tiky raha izo sady io fa ny dia nazaiko anareo fa tena miteraka korotana io fa tsisy idiran'ny papa ny bibidia mihitsy ny am'izao hevitra zao fa ny teniny ambasadiovany Joshua Elias ao mandeha zao efa tany amin'ny 2003 zany fampianaran-drazana fa dia mba réalisation ny ty teneniko ty dia juste manazava aminareo amin'izy ary iny hoe ary ty miaraka aminao ny persiana fa amin'ny 2003 teny Iran zany resahany zany nefa tamin'izany fotoana zany dia mbola tsy olona hoe niaraka koa ny Iran sy rosiana ko rosiana raha vo avovoana ratra tamin'le ina moa tamin'le nahapotika ny URSS mbola tsisy force izy tamin'izany mbola malembotaka ny Rosia tamin'izany tsy misy irany amin'ny iraniana zany mihitsy fa tamin'izany fotoana zany dia efa nahazo baiko ny iraniana tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2005 tany hoandrena nahazo baiko ny iraniana hoe atao fitaovam-piadinanao dia iny ny iraniana nanao ny bomba atomika an'io ary mandraka androany tsy vitany amerikana ny rambanazy satria baiko ny eliary izy avy any amin'ny dada Yavasy Joshua hoe midana atao fitaovam-piadinanao iraniana manana bomba nucléaire ny Iran zao tsika miteny zao manana tsara mihitsy izy amody maty reo mody tsy miteny rehefa navita bomba izy navita mihitsy nyzany iraniana zany abara amin'ny amerikana sy ny frantsay sy ny anglisy ny israeliana mahavita bomba zareo bomba nucléaire mihitsy nefa vitany nitohanan'ny président Poutine ireo teza nafantaranao zany zany mihitsy misy Poutine mihitsy nanao an'io aminazy ary io mahatonga Poutine salotiny veny hoe kitikitio io raha tsy miady tsika izy Poutine bombany kosa ny veny kitikitianao teknolojia rosiana io nao an'io bomba ny iraniana io zay ny mahatonga ny iraniana mandefa an'io ina moa ty drone saidy drone fata satria contrepartie le nanampy rosiana anazy dia manampy any izy moa manampy any rosiana koa ny iraniana ohatran'izany io sary io sary mandeha ny LSA zao sary rena hitantsika matsy io nanao fanambarana le mato Poutine omaly manarina tsy afaka mary zay dia anohana ny izy moa iraniana karaha misy mikititika anazy dia ho avy zay kanefa ny tena marina nisy ohatra masina mihitsy no milaza fa miaraka mihitsy ny iraniana sy ny rosiana dikan'izany mipetra tsara ianao ry israeliana fa tena potika miareo amin'ny fotoana ianao fa tsy afaka iaranao mihitsy zany amerikana zany satria maninona tsy afaka miady an'io teny dada Yavasy izy ara vo baiko hoe ambiny ny israeliana vo baiko ena izy ka raha dada Yavasy miteny reto no miaraka napotika israeliana dikan'izany tsy maintsy manginy ny israeliana orina kely eo ary tonga ny ambiny anginanao ry israeliana tsy maintsy manginy ianao baiko ny Elias zany avy any amin'ny dada Yavasy Joshua tidiko tsara baiko ny Elias avy any amin'ny dada Yavasy Joshua fantahina mipetraka aza fa ina le mitrangy daoary miaraka aminao zany rosiana ny iraniana ny etiopiana jereo ny Etiopia fa miaraka amin'ny izy anao ny Etiopia miaraka amin'ny sinoa sy ny rosiana nefa miaraka be mihitsy misy ny teny fa ny sinoa no matanjaka no rosiana tena mba fanambanina kosa zany
force nucléaire ve arika hatramin'ny Poutine be dia be dia ahoana moa mampatanjaka ny Chine aminareo ary Chine zany tsy ao anatin'ny linina mihitsy saingy miara-miasa amin'ny Rosiana kosa izy araka ny apocalypse 16 miaraka amin'reto Rosiana rehetra ny Etiopiana tamin'izany tena malemy kely tena kozatona tamin'izany 2003 zany eo voalaza fa hoe atanjaka be nareo ry afrikanina dia iverantsika mahita eny sary mihitsy ary ny Libianina raha tsy diso mbola volanao amin'ny marsa ny Libianina miaro an'ireto arabo palestiniana reto mihitsy zareo voandroany nga mijery izy diso manao dia be ny Libianina tsy manaiky mihitsy ny andeina moa le hoe famonoana arabo palestiniana famonoana libanais anareo fa tena mandeha mihitsy ny fataterahany tena Andriamanitra anie zao samy mitondra pinga lehibe sy firovan-doha avokoa gomera koa mba miaramilana zany hoe zareo tavaratra tsy mikisaka ty amin'ny atsinanana ty zany ny tanàna-kitogaroma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila rehetra dia firena maro zay miaraka aminao ho lasa miaraka amin'ny Rosia daholo zany reo miomanaraka amin'ny taovatsara ianao ary ianao sy ireo mombanao zay efa mivory eo aminao ary hoe ka anao mpitarika azy lôjika be hitarika amin'izay Rosia zareo ty BRICS ty zareo ny afrikanina tafaraka amin'ny Poutine dorika zao ny afrikanina tafaraka amin'ny Rosia zareo ny firenena afrikana efa misy 30 mahery zay efa lasa makany amin'ny Rosia tafaraka amin'ny afrikana dia tsy eto ny solotena anankiroa ny anankiroa dia Libye sy zay moa Ethiopie solotena ingereny fahitatsika tsara fa ny Afrique du Sud efa ao zay le BRICS ny Inde efa ao Tatsinanana Chine efa ao Sud-Afrique efa ao Brésil efa ao any hoe zay pays rehetra tsy mankasitraka antsony an'le fataon'ny Amerikanina sy hitaka daholo am'izay ary lasa Rosia no mpitarika azy kisaka makany Rosia daholo zany fon'ny olona zao satria ino lalàna hoe ary aoka ianao no mpitarika azy mazava zany fa ny foibe ny firenena mikamo la hifindra ao Rosia ny hafaran'izany teny zany iny zay no toe ianao no mpitarika azy izy daholo mitarika rehetrarehetra maingy amin'ny BRICS io sary io ary ny hafarany izy ny leader porofon'izany menasina rehefa ny hoe efa mikitika iraniana nareo dia nama miady aminay koa nareo zany dikan'izay zany iny mahatonga n'io sary ratsy be io ary ny zavatra eny zany dia efa narefa ny Poutine nandona ka tsy haiko nefa nandefa bomba any koa izy tsy haiko hoe bomba nandefa ny an'izao efa nandefa ny any ny miaro ny le S400 iny moa le antimissile S400 sy tsy haiko misy nalefa ny tany SU le roplanina mpiady to efa nandefasany Sukhoi 35 efa nalefa ny any tena efa miratsiny sa fataterahany tenin'Andriamanitra dao zao hitatsika voamarintsika io izy zao nanapofa hiaraka iraniana sy Rosia nda zareo nafantatra an'izany amin'ny 2003 ny ambassadeur ny Ocean Elia no teny hoe miaraka reo io ny soratra masina io mo ny teny efa nandy zareo ny afrikanina fa mikisaka makany Rosia daholo zareo ny fihinana izay tonga saina fa mivadika makany Rosia saingy io le biby voilà la bête c'est Russie qui est la bête le beast is Russia la bête est la Russie zava-doza nge ty miandry tatao ty zany ilazako amitsika hoe migadona ny varavarany fahafatesanareo olombelona an'izay ty zahatrantranga ty ary zay tsy manaraka any antsony ny bomba andeha zany hoe mbola zay moa mbola mitory zao dia zay fotsiny mety mbola mandamindamina kely ny bomba fa efa mandeha io efa manakaiky io mba tsy lazako hoe efa hipoaka saingy mbola hoe mbola oka kely fotsiny aloha mbola mitady ny hevitra amonjena olona aloha hoe azo zany zao mbola mampiasa mafyloky mihitsiny hoe ahoana reny amonjena an'reto olombelona tsy mety meno reto sady be loha mafy loha tsy mivaky loha zay nytokana hoe tena tokony mba hazina kely le mandeha loha bomba bomba nucléaire dia mba hitany hoe tonga saina am'izay ty rehetra hoe tena mariny ty teny ty rehefa afaka andro mafy dia hotadiavana ianao raha mbe any aparany dia rehefa tonga zany para dia hokarona am'izay no avianao aty ary tonga izay hikaroka anao goga
kely ihany lehibe an'izany amokanao tao amin'ny fomba manao any vitanareo ihany ianareo eny tsy te heno zay niteneniko anareo tamin'izay fa tsy hainareo mihitsy ny histoiran'izany Elia zany ny tena marina zareo toy ny fantanterahany teny Andriamanitra izy manavitana anao an'izao ary izy ny Andriamanitra navitana anao ohatran'izao teny zao mba mitsangana ke raha mba navitana zay lazareo fa Andriamanitrareo any mba hataoko mitsangana manao an'izao teny zao de toery io teny io fa ny teny Andriamanitra ny Elia zao nampitondrainy any Elia satria za am'izay manao zavatra mihitsipiny zao ny mpandehany kehetra antsika de mahita hoe amin'ny andro farany de ho tonga zao sary zao za vo amtenao fa miditra ny andro farany io am'izay mikotana daholo ny zavadrehetra satria miverina tao Israela tokoa ny Israeliana miditra tseritra am'izay zao Russie zay nalemy tany amy 2003 zany saingy voateny izy hoe mitsangana anao fa ianao no mpitarika ny biby ianao no tena biby farany indrindra am'le biby fahavalo voalazany boky l'Apocalypse tsangana izy zao satria efa nyteny ela hoe miditra amin'ny farantsika ary amarana miakatra am'izay Russie teny izy a miaraka izy ny iraniana miaraka izy sy ny sinoa satria ny boky ny Apocalypse 16 de milaza mihitsy fa anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka maro ny sinoa izy mo spécialiste am'ty fanamboarana lalana ty mihitsy zareo de mazava ho azy Apocalypse 16 andininy eo amin'ny 16 eo koa fa manisy izy ty soa tena mosan'izay izy amin'olo le hoe andiny fa film misy iny le hoe Apocalypse 16:12 Apocalypse 16:12 ary ny fahenana nampidina taomboveny tamin'io ny Eufrate ho lehibe de ritra ny ranony hanamboarana lalana reny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro io koa zany fandeha ho any amin'ny Aramageddon zany ny sinoa sy ny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro ke zareo tatsinanana nge dikan'izany zay manotokony hoe ny Inde sy ny sinoa tafaraka iaraka daholo reo Russie ny lehibe nitondra azy ho aiza izy ireo ao amin'ny andininy fahina ambin'ny folo ary nangony eo any amin'ny tany ateo amin'ny teny Hébreu hoe Aramageddon ireo io Aramageddon io zany atao hoe lohasan'ny Josaphat ao Israel io le hara tendrombohitra de Mageddon na Megiddo tendrombohitra Megiddo izy ao Israel tany ngeda be malalaka be mihitsy zany tany zany mazaka manœuvre militaire zany amin'ny 200 000 eo raha zaka n'izany mihitsy raha ny anona zao ny olona tao amin'ny 13 mai tao Madagasikara de teny antany Antananarivo 1 million isan'ny olona teo de ampitomboty 200 fois am'izay zany ny alehibe ny tamin'ny Aramageddon io fa mazaka 200 000 satria nisan'ny olona voangona am'izany ady zany araka boky ny Apocalypse 8 dia roa alin'alina 20 000 fois 10 000 égale 200 000 eo anoany ny voangony eo ny zavaboary ifandona amin'ny Eosoa amin'ny andro farany de taritiny goga mpanjakany Russie io sary mandeha daholo sary hoe izy ho any Andriamanitra navitany teny ohatran'izao ary tanteraka am'izao vaninampitsika zao fa zany fanambarana tany amin'ny boky ny Apocalypse izany ohatrany tany amin'ny l'an 0 tamin'ny l'an 70 tany hoany l'an 90 moa ary ny fanambarana zao sarina de boky ny Ezekiel zao tany amin'ny taona moins 400 tany hoany fa réalisé zao tsika miteny zao 2024 2400 ane zany réalisé ny teny mbola maly ve ianao hoe tsy mariny Andriamanitra Abraham mbola maly ve ianao tsy mariny zany Elia zany nareo zay nilaza fa bibity galina papa ny bibity zay efa tena keza aza mba miteniteny foana fa samy biby daholo nareo tena izy samy mpanota koa fampiteniteny tsy menitra manendrikendrika ny avy nefa fahotana hitovizana ihany fa tsoa ny erana marina ihany de anareo saminareo any zany teneko zany ametreta am'izay tena izy za tena mitenareo misy tanteraka io teny jireo ny fiarahandreo sy de oe sasany hoe Russie Poutine za tamin'ny solelaka amin'ny Chine ka tsy Poutine nge le bibidia le ho avy manaraka anazy eo ny bibidia fa izy pelo lalana amin'ny bibidia izy koa raha mba te handefa bomba mafy mety ane
venareo fa moramora anazy moa mahita an'io tany domodom teny ukrainiana iny fa izy dadabe ny manao anazy de tsy hitany zay to voloana malemy tsy voloana mamono tsy tany mihitsy anaovana le dadabe ary mahatonga azy menimeny hoe olona mpiaraka ihany le tsika nefa ninareo manao zao iny ny rahanareo amakany amin'ny otan fa ny adalany Zelensky io tena adalany iny presidanaka iny tena zany rehefa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa de tsy rehefa raha mahafantatra tenin'Andriamanitra ny olona tsisy miditra am'izao tantara ratsy zao kanefa moa de tsy maintsy mandeha amin'ny tantara ratsy io satria zay le baiko ny dada iava zay le teo hoe dadanay dadany Elia tsy azo ataony ninona mihitsy ny teniny fa tsy maintsy mandeha ka na mety anao na tsy mety anao tsy maintsy mandeha io teny io zany natao hoe dadany Elia iavana anarany Andriamanitra Abrahama sy Sakaria koa izy raha mitetia tany fa Andriamanitra milantilanty izy de Andriamanitra izy any aminay ary Andriamanitra Jehoshua izy Andriamanitra ny vahoaka ny lantilanta rehetrarehetra izy de ny enjely tsomy amin'alina tena miliara ny sasany enjely lantilanta mahafinaritra be voninahitra ho an-tadamaraka iavana ka izany telitra zany no tanteraka ankehitriny inona am'izay le olana azy tena metraka olana am'izay tokoa ny tenin'Andriamanitra ho atao vato mavesatra ho any rehetrarehetra mihitsy ny Israelianina ty ary arata de arata zay etra mivesatra anazy eto hoe mivesatra zany de lasa mametraka eta mavesatra anazy sady mivesatra anazy eto hoe mivesatra moa zany de mibata sady mametraka eta mavesatra teo ny lohany koa double sens zany any hevitra anankiray Zakaria 12 vakitsika Zakaria 12 andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy fahatelo Zakaria 12 ary teny manamaka anazy tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakany Dariosy no nahatonga ny teniny avy tamin'ny Zakaria taminany zanaky Berekia zanaky Ido nanao hoe sy indrindra tamin'ny razonareo iavà koa lazao aminy hoe zao ary no lazay ny avà tompony maro miverena amika ianareo iavà tompony maro de mba hiverinao aminareo kosa ho iavà tompony maro bare Zakaria 2 le izy fa tsy Zakaria 12 ay e zavatra hafa neny vakiko zafady le olona fakay moa un vakiko teo Zakaria 12 1 de 2 de 3 teny famanina avy tamin'ny avà sy amin'ny Israely hoe iavà zay mamelatra ny lanitra sy manao ny famenan-tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny zany hoe iavà ito mihitsy zany mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ka lazaina aminareo zay mandeha fa ny Andriamanitra Abrahama de milaza fa misy fanahy ao anatinao ary izy mihitsy ny namorona an'io de tahaka an'izao Israelianina mandeha araka ny teny zao de ohatra ny Amerikanina mandeha araka ny teny de ohatra ny Iranianina mandeha araka ny teny sy ny Rosianina mandeha araka ny teny de tadio ianao koa tsy maintsy mandeha araka ny teny ka rehefa miteny hoe misy fanahy ianao de misy fanahy ianao ary io fanahinao io avotany Elia io mitezy ianao avotana io fanahinao io fa aza mitapitapitsony ianao tena mitenao mihitsy ny aza mitapitapitsony ianao amty adalana mbola be famarina ty fa fotsy io fanahinao io tsy misy fantatranao aby nge zao teny zao na ny fanafana fahotana raha tsy nenanao fa iainanay zany ankehitriny de mbola iavina ihany ve ianao ozany hoe ry Elia masatorina so ahoana ary zay na zay nao fa mitapitapy ka tena mitapitapy koa tsy efa famonjeny efa omena zao hoe mbola lavinao ihany de ka tsy mbola mitapy ve ianao fa raha vola miliara zao natoroko teo aminao fa tsy mitapy ianao fa nienjenao kosa ny nefa mbola vola zany ange le olona miverina vovoky fa ny zatony meko anao fiainana mandrakizay ho anao tena mba avonjeo le nefa na tsy haiko tsony miteny aminareo zay mety tonga saina indro izao anao any Jerosalema koa apoaka mampiraiko an'ny firenena rehetra manodidina apoaka mampiraikiraiko an'ny firenena rehetra manodidina de kasany de hoe de atao hoe kapoaka ohatray kopo zany ohatrany hoe misy zava-doza de ataoko miraikiraiky mihitsy nareo firenena manodidina de atao hoe miraikiraiky zany de ohatray le koa voakapoka re de fanina mihitsy zany hoe miraikiraiky fanina ary ny Joda koa de hiaran'izany ny anaovana fairanao any Jerosalema ho avy ny anaovana fairanao any Jerosalema miomany ianareo ry Israely any miomany ianareo ry Israely any rehefa mampitandrina anareo
ny ambassadeur-ny Israelia miomana ianareo ry Israeliana fa tonga ny andro anaovana fahiranao anareo am'izay. Efa tany amin'ny 2003 daholo tony nampianarana anareo. Mahay an'izany daholo ny olona izay nen'ny fampianarana tao Madagasikara. Manirana ny Madagasikara na eny daholo. Noho ny amin'ilay nosy andro ny lalàna dia izay ny lalàna navoaka tao amin'ny nosy, ilay nosy Madagasikara. Ary amin'izany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Tena ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra Jerosalema. Mikorotana mihitsy ange tontolo izao n'ity Jerosalema ty zao. Mikorotana amin'ny Israel mihitsy, tsy hita mihitsy naovana ny Israel. Ka zareo koa tratra le tenin'Andriamanitra hoe anareo ny tany dia miboto an'ilay tany nefa izy amin'io mpanota. Izy amin'io namono ny Yehosoa mpanota. Tsisy ninona nanantsony amin'ny famafana tany, olona mpanota reo miboto, reo miverona amin'ny tany reo dia mila dia man'olona reo mpanota reo. Fa saingy ny tenin'Andriamanitra moa miala dia tsy maintsy mandeha na dia mpanota azy. Taka Nebokadnezara netra tamin'ny Nebokadnezara ny tenin'ny dada Eva. Nefa ny Nebokadnezara mpanompo samboka igla mihitsy. Netra tamin'ny teny endana makany Israel dia tafio ny Israel. Lazain'ny dada Eva malalaka fa mpanompo noho ny hoe Nebokadnezara efa zatra mpanompo samboka. Fa rehefa ampiasainy dia ataony mpanompo. Zany hoe manompo anazy nizaniza rehefa didiny dia mandeha daholo, na dia voly aza rehefa irany dia tsy maintsy mandeha. Izay mampanamboatra azy koa. Tsy afaka mamaly mihitsy ianao rehefa dada Eva io no mibaiko hoe zany ny atao hoe dada ny Eliara tsisy mahay. Rehefa mibaiko dia tsy maintsy mandeha ny baiko iny tsy azo atao nenina mihitsy izy. Zay natokana amin'ny teny mba mitsangana rehetra izay Andriamanitra na rehetrarehetra any. Alefa azy mba himpandona amin'izao teny mandeha zao, alefa azy mba ho hitantsika. Fa nandeha zao teny zao ary tena mandeha tsy mety mijanona intsony, ary tsy maintsy tonga ny point final. Io ary izy io. Ary ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Tena niteraka problème amin'ny frantsay, amin'ny anglisy, amin'ny amerikanina, vaky loha mihitsy ireo. Problème hatrany amin'ny rosianina, ny arabo rehetrarehetra, ny iraniana, irakiana, problème manerantany hatrany amin'ny sinoa. Problème zao tontolo izao mihitsy sany israeliana zany. Satria le ady miteraka problème amin'ilay firenena. Lasa mihamantra, mikorotana, mipoaka daholo izay tsy tokony hipoaka rehetra. Kira tsy fikorontanana manderan-tany. Fikorontanana ingeny hafarana izy. Zay hoe aratra dia aratra izay rehetra mivesatra azy. Ho ataoko vato mavesatra. Ary izay rehetra mivesatra anazy dia aratra dia aratra. Izy moa zao manome mavesatra ny Israeliana sy ny Amerikana. Ny Amerikana mihitsy zao lasa fatan'izany problème zany zao. Io no teny Andriamanitra hoe aratra dia aratra izay mivesatra azy. Laovaka etsika amin'ny teny frantsay indray izy ty. Oui, à ce moment-là, je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que personne ne peut soulever. Tena ataoko vato mavesatra mihitsy izy. Tout ce qui voudront la soulever se blesseront. Azy rehetra mivesatra anazy dia aratra. Izay mitady hevitra ny hampiakatra anazy zany dia maratra. Tout ce qui voudront la soulever se blesseront. Izay rehetra te hampisandratra anazy dia maratra. Ka ny antony mahatonga azy maratra satria manino? Dada Eva misy ange miady amin'ireo tezitra amin'ireo. Ianao tsy mety amin'ny dada Eva ange ireo. Ka izay rehetra te hampiakatra anazy no hoe misolevena samby hoe mba mibata anazy, mba hampiakatra anazy. Dia maratra izay manao an'izay. Ny Amerikana mihitsy zao mponao an'izany. Mezaka mibata anazy ny Amerikana hoe mba hiverina amin'ny taniny zany dia hoe ao azy ny daholo ny tany eto. Ny Amerikana ange manao an'izany. Dia zao teny dadanay iaia aminao ry Amerikana. Tsy fantatra izao présidentareo aratra nareo. Ka nareo dia tsy maintsy maratra na tena na tsy tiana fa teny mandeha io. Ary rehefa maratra ny zavatra anakaiky dia tsy afaka mihetsika. Mazava fa tsy afaka mihetsika ianareo ry Amerikana, ry Anglisy, ry Frantsay, ry Italiana, ry Alemaintsika. Ao anatin'io tany nataona mantsy zany mizoatsika amin'ny teny zao. Tariky ny biby rehetrarehetra zany.
tsisy afaka mihetsika intsony nareo andron'ny fiafaranareo zao. C'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville. Pareilly ny olombelona rehetra amin'ity tany teo dia azakazaka andeha hamono anareo noho ny amin'ny ataony Amerikanina anareo, satria mibata anareo ny Amerikanina dia mitady ny hevitra ny hampiakatra anareo ny Amerikanina dia ratra ireo ny Amerikanina ary zao tontolo zao avy amely anao ry Israeliana. Tena ny adalany Amerikanina daholo mahatonga an'ity zavatra ty. Ory Amerikanina raha mahafantatra anao ty zavatra ty janony ianao mikarevany impiry any teny taminareo ihany efa nampianatra tao anaty teo ady lehibe farany ty miakatra ty ary aratra dia aratra ny Amerikanina. Vovona reo Amerikanina vava moa nataonareo tamin'ny tao anatin'ny YouTube atao. Hitantsika eo ny tono andeha fasako tenareo rehefa hitareo fa tanteraka ny tenako dia mivirina mijindena efa ampianarana fa saingy tsisy namady moa nareo. Hitantsika ny toyny jereo ny adiny Ukrainiana sy ny Rosiana angamba tsy efa miaramena zao nareo ry Amerikana. Teny dada iavangy tsy azy nareo lavina mihitsy dia maratsy nareo ary tena maratsy nareo. Tamin'ny 2007 ny ambasadiovan'io israeliana no teny zany hoe aratsy nareo Amerikana. Dia votokoa nareo rehefa avy eo io nareo ilay tsy manam-bola intsony porofon'izany problema manjoanareo. Vola lefa makany Ukraina raha tsy vitanareo mamoaka anazy fa mbola hidivana be tao amin'ny assemblénareo tao. Zava-misy taona nge zany teneko zany tsy hoe tsy fitiavana ho azy o teniko zao fa tena fitiavana fa manome conseil ho azy zao hoe mba miverena amin'ny dada iava daholo amin'izay fa teniny nge io miatra ao aminareo io tiako teneniny fa tsy tonga saina mihitsy ny venareo. Ary miteny amin'le monsieur manatsy ny rehetrarehetra hoe fotoana iverenareo amin'ny dada iava zao oka zay ty calcul politique anareo sy fanambaninareo an'io Andriamanitra marina io. Nareo ny diso Andriamanitra any dia manambany an'Andriamanitra nareo fa raha tafaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo tsy afaka manambany nareo. Jereo nanaovan'ny Israeliana fafahiny no zany tena mamerina miteny aminareo andron'ny fiverenana zao miverenanareo amin'ny dada iava Joshua amin'izay fa tena miatrika io teny. Tsy maintsy potika ny Amerikana na ho tena na tsy ho tena tsy maintsy potika izy tsy maintsy rava izy io aratra dia aratra zany nge tena mijaly ny dikan'izany ho avy ny fijanareo ry Amerikana. Mimaly nareo fa tsy maintsy minjery aminareo zany teny zany tonga aminareo zany ry anglisy ry frantsay ry otanina rehetrarehetra zany nareo tianareo mihitsy ny mibatany Israel io zao vonareo ary nareo Israeliana ho avy amely anareo sy tontolo zao izy tontolo zao mihitsy nge ny amely anareo fa tsy izy saika amin'izany fotoana zany hitady ny aiavasy eo so am'izay nareo satria nareo vao tena hitady an'le ny volonareo teo amin'ny azo fijalinina nareo ity ny zandry ny ty miteny aminareo ty zay miaraka amiko tsy manota intsony fa zay nge ny planan'io Andriamanitra io lasa tsy mpanota intsony dia efa hitan'ny masonareo ve zany dia mbola sy tonga sainareo. Misy ny sasany hoe zay koa nge tsy manota intsony zay raha mivavakindimy isan'andro zany sasany fa maninona mbola mibebaka ihany efa tonga ny andro anankiray maninona mivavaka foana mba hibebaka foana ary iny ty vady mihoatra ny roa ty manambady 50 ny sasany inony ty nga ny Andriamanitra Abrahama miteny hoe manambady enao mihoatra amray. Ny Andriamanitra Abrahama dia niteny tamin'ilay mpaminany farany hoe aza manota intsony zay ny teny ary ny olona manambady be dehibe dia mpanota ahoany ianao amin'izany. Aza mba miteny zay tsy mpanota fa lehibe ny mpanota no ary rehefa niova ilay anarana hoe iavao lasa nivadika zavatra hafa dia efa mpanota ianao zay. Zay ny fiafarany teny endry mahita nylozaka mery dia dala mandrosika avo mirary sotsika etra sambo tainao soany amin'izany teny meko zany ary sambo tonga saina zay mety tonga saina satria fa tongotra ny fotoana efa akaiky dia akaiky ny fanampotena anareo akaiky efa miaratsy be ny sary mandeha zao ny Ukrainiana efa rava ary io tsy maintsy rava Ukraina tsy maintsy miverina andreo sy io na tena na tsy tena ary lasy nareo Ukraina miverina amin'io sy fa adaladala mamono olona fotsiny amin'ny tsy amin'natiny mampifaly devoly fotsiny devoly nge faly amin'io mamono olona io tena mahafareny mihitsy
taitra mihitsy le président maneran-tany mampiady olona fotsiny. Inona ny antony? Zao ny antony. Ka contrat midevoly io, tsy mahazo miakatra président raha tsy mamono olona. Zany mahatonga ireo tsy mivaky lohan'izay maty zany, tsy arian'ny président zany. Contrat io rehefa miakatra tsy maintsy mamono olona ianao mba ho sakafo ho an'zareo ny rano. Le devoly tsy maintsy misotro rano. De zany mahatonga ireo tsy mivaky lohan'izay olona maty io. Alamy fotsiny tsy taitra mihitsy le président américain tandry amin'ilay be loatra le maty fô zay. Ohatra hoe zatra amidy ny tsena mihitsy le faty hoe fô efa be loatra. Ianao hoe mahafantatra eo be no maty tsy efa mitokony teny hoe aza miady fa ho be ny maty. Tsy afantaranao zany. Be am'izay ny maty aza miady so fa efa be ny maty. Voky ve zany le devoly ve zany hevitra zany ve? Pareil le ngeny toe-tsaina anan'ny filopera eto ambony tany hoe ampidiny le olona. Maty am'izay ny olona de tsy taitra ndray zareo tena oka efa be ny maty. Zany teny zany tena milaza mihitsy hoe ny rana zany zareo mono olona de efa afa-po am'izay le miresaka anazy de oka efa be ny maty. Henoko zany teny zany, tena henoko zany teny ary nahita an'izay phrase mihitsy hoe oka efa be loatra ny maty. Tena hoe zay ary président maneran-tany mampiadipiady ireo tovy daholo reo. Zany ilazako hoe ory président maneran-tany no verina amin'ny Erosoa fa za manaikitra tsy mbola afaka mivery. Tena tsoko daholo nareo tena oka zay fa tena nareo tena ampiasaina devoly mihitsy na tena amin'ny tenareo tena fitaovana ampiarahana devoly mamono olona fotsiny nareo tena vitanareo famono olona ny amin'ny vola sy ny teo botsina be ny paosinareo de maty am'izay le olona de sy tena tena oka zay fa be loatra maty nareo ihany efa nampiady anazy teo. Tena mampahinana zany fiteny zany efa de misy zany fa lehibe zany. Le mpamorona le mpanamboatra nareo mihitsy ny malemy mahita nanaovana anareo tena mampahay. Ne moa de tsy maintsy fanapotena tsy maintsy anjonareo rehefa tsy mety ena zao maro zao de tsy maintsy hopotena na io na tena tsy tena. Fa mialohan'izao fanapotena efa anjonareo zao de zay no mahatonga na miantso hoe verena ty amin'ny Erosoa. Fa mandeha io teny fanapotena io tsy maintsy miakatra no sina tena sy ty. Biby tsy maintsy miakatra iny biby anankiray ary tsy maintsy andravanao iny ry Israely. Tonga matsy ny fara. Ny endry mahita lozaka mery ny adala mandrosika vo. Amin'ny andro farany no tonga zany teny zany. Tsy ho izay raha tsika mahita. Miditra tanteraka ny famaranana zao. Fa enga anie mba ianareo zay mandray ana amin'ity indray mitoraka ty mba hitodika anareo e. Mameno teny nely anareo fa tena maty eny eo anareo. Zao ngeny zaka efa hita maso hoe de mbo tsy tonga saina ihany ve nareo? Asa zany ny dadako zany ayava naniraka ny Elia izy. Maiza miaina, maiza miverina, vavakytsika. Dada malay avao, voninahitra no mandrakizay. Da io zany teny sy fampianarana zany fa tena famonjenan'ny olona rehetra zany. Fa natsoko tamalazao teny zao de naritra any amin'ny filoham-pirenena sy mahatonga saina. Fa lasa fitaovana de mono daholo ny zavatra rehetra amin'ity tany ity. Fa mihitsy le tsy hisy anareo mihinana ranon'olona fotsiny mihinana aina. Ary rehetra zany de mieritreritra matsy ny devoly fa rehefa be dehibe ny olona maty. Ny olona matiny de mihinana aina be dehibe izy de iverina fa afaka miady aminao reo. Iaho soa tena tsisy saina. Tsisy saina mihitsy ireo. Fa le olona tsy tonga saina iaho soa. Zany mahatonga ny Elia mangataka aminao io. Mataovy tonga saina daholo am'izay reny ny olona iaho soa sy Tata Maria fa. Mba hiverina hitodika ho any aminao. Mba hitodika amin'ny fampianarana efa napetraka anao anatin'io saina YouTube io. Nataonao mihitsy le saina mba ho jerevan'ny olona ny teninao. Hoe tingeny teny mamonjy anareo. Dada Iavasy Joshua. Tsy mahazo makany aminao raha mbola mpanota zany. Lantilanta misy anao, ianao tokony io lantilanta io. Tsy misy miditra any mihitsy rehefa mpanota, ary tsy misy afaka manao force ihany zany. Pila moa rehefa maty nga misy mahafantatra nalaka lentsony le olombelona io. Zao hoe zay ny be saina fa raha vao miala fotsiny io vatana io ka miverina foana, efa tsisy nin'ny eo ampelantanantsony izy. Fa hiatrika anao zay dada Iavao. Zany mahatonga na mangataka hoe fonjeo le olona dada Iavao raha mbola azo atao. Tena maty le olona, tena vonoiny le tsisy sain'ireo mihitsy le olona. Le olona koa tsisy saina koa de tena rarotana de manaraka.
Any mahatonga ny Elia mangataka tata-Malaiefa aho. Vonjeo ny olona mba ho vonjy ihany. Ka tena maditra izy, tena maditra somary filoza tsy te halala izy. Sady tsy te hiaino izy. Enazy ny azy any. Fa ianao dia ianao rery sisa mahavita mamerina ny sain'ny olona tata-Eva. Tsy ahosoa malala. Avy ireny ny sain'ny olona mba hitodika any amin'izao famarinana izao. Fefa-tongotra loatra ny farany. Efa hifarana ny farany tena izy. Vonjeo ny olona tata-Malaiefa. Vonjeo ny olona. Izany ny fangatahan'ny Elia aminao. Vonjeo ny olona. Eo saina izy hitodika ho any aminao. Eo saina izy hiveriny aminao tata-Eva. Hamonjy ny fanahany satria ianao no nanome ilay fanahy. Izay mametraka ny fanahin'ny olona ao anatiny ozy ny teninao. Ianao no nametraka an'io tao. Ary rehefa miala io dia hiverinao any aminao ary ho tsarainao. Fa eo indrindra hoe raha ho tsaraina ilay fanahy. Tsy misy fanahy-panota zany ka voavonjy ho any aminao zany. Fa tany dia mitsipy eny amin'ny elo daholo. Ary ny afarany lalany dia ny afarimy rehetra hafa mihitsy. Izany mahatonga ny Elia mangataka io. Apio Elia manavitra ao. Apio Elia ary misaina sy fahendrena mba hahikariko an'ilay olona hiverinao any aminao tata-Eva. Voninahitra no mandrakizay. Dia maneho ny voninahitra any amin'ny teny. Fa tsy ho tafaverinay mihitsy izay teny raha tsy efa miasa any amin'izay nomenao anazy. Mba hibebaka izy ka ho sinaka vovonjy tata-Malaiefa. Tsotra betsaka anao zany. Fa tena mihaino ny teny ianao ary mbola hihaino ray ianao. Ary tena hihaino izay ambarako ianao satria avy any aminao daholo. Amin'ny anaranao Jehosoa aminao samy vavaka rehetra izany. Any amin'ny dada malalako Eva. Halleluia. Amen. Dia izay ny fiarahantsika indray tamin'io dia miraha sotra samy Jehosoa amin'ny fiarahantsika amin'ny zoma indray. Ary nozy efa resy lahatra misorata anarana amin'ny batisa amin'ny WhatsApp io plus 261 32 86 manaraka lavitra be moa le 663 98 zay le izay lavitra be moa le telenay kely be ty moa zany lavitra be le somary tira de loin be fa hitako ihany le izy zay zany no tonareo mandroata anarana amin'ny WhatsApp io aveko tsara plus 261 32 86 663 98 aveko farany plus 261 32 86 663 98 hoanareo izay menao amin'ny radio internet mahatonga nanteny izay zay fa dia malaso otriketra samy tena soa ho an'izay resy lahatra ho am-batisa mandroata anarana ary mandehanany amin'ny batisa fa tsy solution no mihitsy ntsony io e zay dia samy tena soa daholo ary dia aveko tsara koa ny teny koa mba dika kely angamazay teklisy zany fampianarana anankiray io aleo mba tena atao tsara ny fandikana dia tena atao fampianarana anankiray izy io numéro 5 zany atao anatin'ny laran'ny fampianarana numéro 5 na dia somary ratsiratsy satria telefona nandehanan'izy fa le fandikana koa sy mba ataoko tsara malagasy manana olana amin'ny fiteny fa ny hafa firenena mety manana olana fa raha malagasy maina dia mazava tsara ny teny na dia telefona aza ka miraso antsika samy tena soa vo amin'ilay vahiny kosany a dia ataovy tsara ny fandikana teny mora isin'ny vahiny a ny teny zany dia ho amin'ny manaraka indray a tainao soa daholo